Faly mitsidika ny tokantranonao indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ny fidan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiresana sy ny fampiarezana avy amin'ny fanahy masina ho aminao marakariva. Amen. Iantso sy ame voninahitra amin'ny Tompo isika amin'ny alalan'ny famakiana ny Salamo 420 ka ny andininy 9 ka hatramin'ny 9. Isaorana ny Jehova izay tsy nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza. Tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ny hira fa nampiny laharana 7 ka ny andininy 1 sy 2 no ataontsika. Vavaka isika feno fisaorana sy fidiarananao zay ry Tompo Andriamanitray. Fa na eo azy ny zavatsarotra lalovanay sy diavinay ety amin'izao tontolo izao, dia tsaroany mandrakariva kosa fa marina ny teninao. Fa naiza naiza ivorian'ny rona telo amin'ny anaranao, dia ho fovoany ianao. Koa matoky sy mino zahay ary manantena fa manatrika ny isaky ny ankonany ianao, ny isa tokantrano ianao, amin'ny alalan'ny fananoa masina, ka ahafahan'izy ireo mandray ny fitahiana ho mba hampasoavana, ampitoetra ny fifaliana tsy azo esorina amin'ny tsirairay avy amin'ny fanatrehanao ny fiainany. Ka ho raisinao ho andraka sitrahanao ny fanompona iombonanay ankehitriny
ka ahatonga ny voninahitra ho sandratra ary ampitoetra mandrakariva ny finoana ty anatinay itombonay amin'ny fanantenana ao amin'ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira fanampiny larina fahaenina ka ny andininy faharoa no ataontsika dia hitondratsika mivavaka sy hamaky ny ten'Andriamanitra ny diakona mpiara-miasa. Tonga amin'ny fotoana izay amakina sy hainoana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny testamenta taloha araka ny Isaia. Isaia 2:20 ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 7:10. Ary hotohizana ao amin'ny testamenta vaovao araka ny filazantsarany Jaona. Jaona 1:20 ny andininy 20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho faranana ao amin'ny epistily araka ny Korotianina 2:4 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:40. Mialohan'izany anefa dia mbola hiara hivavaka isika. Eny ry Tompoandriamanitra eo, misaotra anao indray izahay raha nahatratra izao fotoana izao izay ahafahanay indray mihaino ny hafatra avy aminao. Mangataka ny fanahy masinao izay Tompo hitaridalana anay ary ampahiratra ny fo sy ny saina mampanahanay ka tsy hisy hovavakinay afa-tsy ny teninao ary tsy hisy horenay afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Koa mitenena ianao Tompo fa vonina hiaino anao izahay. Amin'ny anaranao no anaovanay sy anandratanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, Jehova, avy mitananao nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany anefa ny fahasaro-piarinao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny, afo no andevina ny fahavalonao. Jehova, manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay. Jehova Andriamanitra eo, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay, fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho velony intsony, ny matotoa tsy mba hitsangana, fa novalianao izy ka naringanao, sady nolevoninao avokoa ny fahatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehova, eny, nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao. Nitarianao alalaka avokoa ny faritra ny tany. Jehova, no ny azo pahoriana izy dia nitady anao, no ny ara-ny famaizanao izy dia nanao vavaka anakapo. Tahaka izay bevoka efa nadivy teraka, ka miolanolana sy mitaraina noho ny faharariany. Dia tahaka izany izahay teo masonao Jehova. Efa bevoka izahay, efa nihetsi-jazy izahay, efa tahaka ny tera-drivotra izahay, tsy nahavita famonjena ho an'ny tany izahay, ka tsy niteraka ny mponina amin'izao tontolo izao. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny faton'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobi ianareo izay mandry ao amin'ny vovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Dia nitotika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe, Tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, Tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity?
hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoana izany? Fa manaraya ianao. Ary niely tamin'ny rahalahy izany teny izany, fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy. Fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoana izany? Izy nolay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsaray avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy homby ny boky voasoratra. Ary tsy ketsaka izahay, fa na dia mialevona aza ny toetray ivelany, dia ho avozona isanandro kosa ny toetray anatiny. Fa ny fahorenay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Fa raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita kosa no haharitra mandrakizay. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay akantsika ny afatra amin'izao lahady maraina izao, dia zay hitantsika ao amin'ny Korintiana 4:4 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 zay efa novinaky tamintsika raha teo. Raha fitinina amin'ny efezateny tokana zay voalaza ny Paoly eto dia izao: velon'ny finoana ny kristianina, ka voalohany indrindra dia tsy tratra ny fahakiviana. Velon'ny finoana ny kristianina ka tsy tratra ny fahakiviana. Zava-dehibe ny fijoroan'ny Paoly vavolombelona, fa ny finoany fa ny fandresen'i Jesosy Kristy ny herin'ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty, ka mitarika azy rehetra mino koa ho amin'ny fananana ny fiainana mandrakizay no manafaka ny fahakiviana. Ka ahafahana miteny zao teny zao ny hoe ary tsiketraka izahay, fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaoziny isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Ny hoe tsiketraka dia milaza tsy fahakiviana zany, tsy fahaverezan'ny fanantenana, ary tsy latsaka ao anatiny izay antsoina hoe famozam-po, fa manana ny hery-po kosa, dia ny hery ny fahavelomana na ny fiainana, satria velon'ny finoana ny Jesosy Kristy izay tompony fiainana. Ary izany indrindra no mazava-dehibe zao fijoroan'ny Paoly vavolombelona izao. Dia avana malala samy mahatsapa isika tsiraray avy, fa mialevina, zany hoe miena ary miakely ary miroso amin'ny fahasimbana ny toetra maha olona atsika ty ivelany, ary miafara ny fahafatesana azy izany. Fa eo anatrehan'izany indrindra ny olazan'ny Paoly hoe avaoziny isan'andro kosa nefa ny toetra atsika anatiny, dia ny fiainana maha olona atsika amin'ny fanahy izay mifandray amin'ny tompo. Kanefa ao anatin' izany fahalevona ny toetra atsika ivelany zany no isehony izay ambara hoe fahoriana ary mavesatra izany. Amin'ny endriny samihafa no isehon'ny fahoriana eo amin'ny fiainantsika amin'izao tontolo izao. Kanefa raha oharina amin'izay voninahitra miopampana hony filazany dia aminazy izay maharitra mandrakizay, dia maivana izany. Zany hoe raha ny fahoriana iainantsika kehitriny oharina amin'izay voninahitra miopampana araka ny fanambarany diamazy izay maharitra mandrakizay, dia maivana izany fahoriana izany, satria sady vetivety no tsy maharitra mandrakizay. Fa ho an'izay tsy ketraka kosa, fa niady ny atsara, natanteraka ny fiazakazahany ary nitahiry ny finoany, arak'izay ambaran'ny Paoly eo amin'ny Timoty 2:7, dia afaka manambara tsara fa maivana zany fahoriana izany, ary mahatsapa ny fiavaozany isan'andro omen'ny tompo azy. Avana mandala
mandalo fahoriana sika kehitriny no zavalana retina raha malala izao nefa mino aho fa tsy zany no aketraka antsika satria mandalo ihany izany ary vao maika aza ambaran'ny Paoly fa miasa hatanteraka ny fanavaozantsika mitoy ny finoantsika an Jesosy Kristy velona ka manamafy ny amin'ny fitiavantsika mbavaka mitarika fiombonanaina ao anatin'ny mino koa azy fa ny faharoa raha velon'ny finoana ny kristianina tsy hoe tsy kivy na tsy ketraka ihany fa manjary mibanjina ilay fiainana mandrakizay ary zany no hitantsika eo amin'ny 9:20 raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia vetivety foana fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay ny finoana ny fisiana ny fiainana mandrakizay zany no mibaiko ny fiainany mino ankehitriny fa tsy ny hita zany hoe tsy izay mitranga sy diaviny amin'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao ny hita mantsy dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay ka mitondra ho amin'izay fanomezan-danja ny fiainana ankehitriny zany fivanjinana ny fiainana mandrakizay zany ny filazan'ny Paoly eto hoe tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita dia mafisina tsara fa tsy hoe tsy misy lanjany na tsy misy heviny ny fiainantsika ety amin'izao tontolo izao fa ny fiainana mandrakizay no banjinina ka tsy hiatrehina zay hiainana ankehitriny fa vao maika aza fanomezan-danja ny fiainana ankehitriny satria zany fivanjinana ny fiainana mandrakizay zany no natanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eto anivon'izao fiainana mandalo izao araka ny vavaka zay nampianaran'i Jesosy hoe atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra zany hoe ny fiainantsika ety an-tany raha manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika no ampitoy izany feno ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na zay ambara hoe ny fiainana mandrakizay levana malala tandremo ary sao ketraka ka manjary manaiky ho resiny zavatsarotra dia ny fahoriana zay diavintsika ankehitriny ka anaiky ho aza ny fandrika ataon'ilay ratsy na satana ka mitady zay amoramora ny fiatrehana ny fiainana ankehitriny kanefa tsy manaraka ny didin'Andriamanitra fa ny fibanjinanao ny fiainana mandrakizay ny finoanao ny fiainana omen'Andriamanitra anao diny ankehitriny ary itoy rahatra izay tsy misy fiafarany izany no anahanao hery tsy ho ketraka araka nambaran-tany am-piandohana zany koa no ampiorona ny finoanao ka ahafahanao mijoro vavolombelona fa raha levina zao fiainantsika ity an-tany izao dia manana trano zay tsy natao tanàna na rafitr'Andriamanitra tsika zany hoe ny fiainana ny finoantsika an Jesosy Kristy velona mitondra fahavelomana antsika diny ankehitriny ary ho amin'ny mandrakizay zany levana malala tazony ary velony ary iaino ny finoanan Jesosy lay nandresy ny fahafatesana nantsangana tamin'ny maty ka manolotra ho anao koa ny fandresena diny ankehitriny araka ny teny zay ambaran'ny Paoly amin'ny Romanina 9:7-8 hoe ino no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahantrana sa fijaliana sa mosary sa fitanjana sa sabatra dia hoy izy hoe na sabatra aza na ny fahafatesana azy sy atsaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalina n'ilay teantsika ko mareza ry havana aza ketraka banjiny fiainana mandrakizay fa zany nananao fandresena koa diny ankehitriny voninahitra ilay efa tianao amen
hiaraka hivavaka isika. Isaoana ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponao izay nomenao anay indray afaka mandray zany afatra avy taminao izany. Na dia tao anatin'ny amianara-pahasalamana izahay dia mbola afaka mifandray sy miain'ny afatrao hatrany isan-tokantrano tsirairay avy. Misaotra anao noho ny ankonana fa mbola afaka miombona fo sy saina amam-panahy amin'izao alahady maraina izao. Omeo anay Tompo ny toe-po tahaka izay nanana an'i Paoly mba hananay fanantenana tsy mety ho kivy ary ampalalaviko anay kristianina ny toe-po mirona ao amin'ny famoizam-po amony tena. Be tokoa mantsy ny fahoriana mianjady ankehitriny, koa ampio ny olona tsirairay avy mba hatoky anao ka ahita ny famera-piratany voninahitrao. Ary avaozy Tompo ny finoanay sy ny fitiavanao anay fa fahoriana mandalo ihany tokoa ireny rehetra ireny. Ary taio izay mba hahibanjana ny fiainana mandrakizay ka hoainay ny hanao ny sitraponao ary azavela ho ketraka Tompo ny finoanay fa mba hiorina trany amin'ny fahatokinanao ane. Ary ampiain'ny finoananao Jesosy Kristy velona izahay mba tsy ho ketraka na ho kivy izao ado-piainana izao. Tahiry Tompo ireo tompona ndraikitra tsirairay aby eto amin'izao firenena izao mba hanana fanantenana feno sy fahatokinanao Andriamanitra. Tahio ihany koa ny ankonana tsirairay avy, eo ireo ray aman-dreny mpikarakara sy mpamelona, ireo taranaka tanaiza omeo fahendrena sy fahazavantsaina ary arovy ny fahasalamana Tompo ireo ankonana tsirairay avy ireo. Asitraka indrindra ry Tompo no mampiombona sy mampiaraka izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra na ampianarinao ampianatra fa izay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anana sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay zinayko taminay. Ary aza mitonanay ho an'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry kristianina malala, ny fiomantsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao tsy afaka mifanarotava sika eo nivon'ny fiarahan'ny vavaka ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia soratsika n'Andriamanitra ny fahafahana matanteraka an'izany. Eo anatrehan'ny zavamisy rahantsika miaina eo nivon'ny firenena ary ao anatin'izao tontolo izao azy dia mampahery antsika mandrakariva amin'ny anaran'ny Tompo. Tsarovy mandrakariva fa isika kristianina dia efa nampioman'ny Tompo ka milazany hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa aza adino ny toy-n'izay tenin'ny Tompo izay, mahatoky hoy izy fa za efa nandresy izao tontolo izao. Ary ny finoana no entina mandresy izao tontolo izao. Dia mampahery antsika hiazona hatrany ny finoana ka finoana an' Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty ka anomezany antsika ny fiainana satria velona izy. Ka natoinina mety zavatsarotra hiainantsika sy dia avintsika fiangonana ankehitriny dia mino fa manarika anao mandrakarivan'ny Tompo fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia okahaditiko ihany. Ny isika fiangonana ihany koa ry havana malala dia tomina hatrany atsiaro ny fiombonana ka amin'ny alalan'ny fiarahantsika manaraka ny fopavahana izay tanterahana dia fiombonana iray izay fa amin'ny fotoana rehetra koa izay ivavahan'ny tsirairay avy izy tokantrano dia aza manadino ny mifampivavaka sy mitondra-bavaka ny mpiara-mivavaka amintsika ito amin'ny fitandremana katokely. Fa roa ry havana dia ny fandaminana izay niraisany isika dia mbola tsy isin'ny fampavahana alahady maraina aloha hatramin'izay mety fisian'ny fahafahana malalaka amin'ny fisian'ny fiarahana ny fahafahana miara-mivory. Ny antony dia mba isiny izay fiombonana fa tsy ho sanatria ny fandaminana izay mety ho raisina satria sarotra dia sarotra dia hitaraka fisarahany indray. Kanefa kosa ny mare-pahasoavana
dia efa tiozantsika manomboka amin'ny 5 sasany maraina ka hatramin'ny 9 maraina. Ny fotoanany sampana zay vorin'ny latsaky ny 50 dia efa tanterahana ihany koa. Dia mampahery sy mirary soantsika rehetra samotain'Andriamanitra ao anatin'izao fa ny taona sarotra lalovantsika izao. Mombantsika mandrakariva ny tompo. Ny hira fanampiny laharana voalohany no ataontsika ka ny andininy voalohany. Tanteraka aminareo ny tsodrano tonona somena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hitanao na Jehova ka hiaro anao, ampamirapitra ny tavany aminao Jehova ka amindra fo aminao, hananatra ny tavany aminao ny Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerina ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.